ankabiazany ny mpanara-bovona ny olon-tsotra zany sendra mifanena amin'ny tena na miresaka amin'ny tena ao anatin'ny tony tambazotra seratsera sosialy réseau social ohatra ny Facebook, Twitter sy ny tariny tony dia hoe zay tena very hevitra lalatsiana fa iza ny olona fiditsika mba teneno iza ny olona fiditsika normal be le malagasy raha manao an'izay satria c'est la cacophonie korotana tsy hitanao hoe inona ao anatin'ny inona ny akoho ny vorona ny rehetrarehetra aiza ny mbola misy an'izany hoe ny antoko asa vita hifampitsarana manoana ny antoko TGV tsy hainao hoe manana foronana ankaviva zany antoko zany sa manana foronana ankavanana ny sasany ao anatin'ny leader fanilo tena mahagagana mihitsy ary mampalahelo raha nitezanany io antoko io amin'ny alalany hoe etika politika sy ny zotra namorona ny mpamorona azy ery zao azafy maleo dia gaga mihitsy ahako mahita amin'izao fotoana izao misy mpikambana ao anaty leader fanilo manisy le effigie ny leader fanilo eo an-damosina eo dia manao valandresiko ampanao gazety hoe zay manoana ny ajo andrena Narvelo manoana ihany koa sasany andro Laurent Tsiraka dia gaga ianao ohatran'ny gradilo afo zao dia miteny hoe manoana andro Laurent Tsiraka zahatra tsy mbola mahafantatra hoe inona ny tendance le MTS inona zany ny fironana politikany eran-kavia ve izy zany hoe social démocrate ve izy eran-kavana libéral ve ohatra zao ny fahitako azy leader fanilo fantatro fa libéral zany hoe aty amin'ny droite zany leader fanilo aty amin'ny eran-kavanana gaga manoana ny ajo andrena Narvelo zay hitako rehefa mivakiko ny site web ny ajo andrena Narvelo dia hitako hoe somary socialiste kokoa somary mirona amty amin'ny eran-kavia kokoa zany dia ny leader fanilo ny miazakazaka manoana ny ajo andrena Narvelo ny ampahany sasany dia ny ampahany sasany ihany koa manoana ny général Camille Vital nefa ny général Camille Vital tsy manana ny toko politika tsy haintsika hoe gauche droite centriste sa extrême droite extrême gauche dia manoana ozy le leader fanilo sasany indray hoe manoana ny Camille Vital général Camille Vital izy ohatrany hoe zay manoana ny PNJ mazava ohatra sao dia hoe tsy voateny lalatena ny sasany dia misy miteny sao dia miangatra lalatena fa ohatra moa no ndraisiko zany hoe tsika mpanao politika malagasy dia mbola zany foana ve ny ampianarina ny vahoaka malagasy aty aoriana hoe tsy mba misy zany fironana ara-politika ary le fanaovana politika tsy aiza dia misy hoe ny antoko avy io gaga mihitsy dia samy mena lalana noana an'izay tiany toanana fa ahoana misy an'izany ianao ve dia mahita any amin'ny firenena vaventy ohatra hoe parti républicain dia nanapa-kevitra tao aorianany kongresany fa samy manoana an'izay tiany toanana ka ny sasany afaka manoana ny Barack Obama zay démocrate ary ny sasany afaka manoana ny Mitt Romney izay républicain ohatra tsy misy an'izany fa rehefa antoko ianao dia antoko dia manaraka discipline de parti dia ny discipline de parti mametraka hoe manoana an'izao antoko zao tsika na manoana an'izao antoko zao araka ny foronan-kevitra ara-politikany gauche izy droite izy socialiste démocrate izy social démocrate izy libéraliste izy libéral izy vert izy ohatran'izay fa tsy misy an'izany ny atsika eto fa dia samy manao zay saim-patany mampalahelo ary zay ny tokony tsy le mpanao politika malagasy aloha tena mialatsiny ka désespéré ozy ny fiteny vahiny tsy manome ohatra an'ilay vahoaka malagasy mihitsy ohatra any amin'ny tsara andao mba normaliser tsika mba hasiana manara-penitra mba ataontsika manara-penitra amin'ny fanaovana politika dia manara-penitra ohatran'izay fa tsisy any mampiome ity zavatra misy ty hoe ny ampahany sasany amin'ny antoko sasany ohatran'izao manoana ny tsy fa za zao hatramin'izao mbola tsy mahafantatra satria zany Edgar Razafin-Draha zany tsy nahafantatra hoe TGV zahako raha tsy candidat ny TGV izy fa tsy fantatro zay fironana ara-politika zany Edgar Razafin-Draha zany gauche ve izy droite ve izy dia toanany TGV tsy fantatro mazava gauche sa droite toanany nefa le na hoe inona ny foronan-keviny vert ve izy environnementaliste ve izy écologique ve izy humaniste ve tsy fantatsika izany rehetrarehetra any fa dia bon io ny antoko TGV dia manoana ny Edgar Razafin-Draha zay le tokony amboarina zay zavatra fa mamena trolona mihitsy fanaovantsika politika ny fanaovan'le mpanao politika amin'izao fotoana izao ary le fomba fanao eo amin'le resaka fifidianana hitantsika amin'izao fotoana izao ohatra ny midika fahalemena ihany koa lalatiana Rakotondraha hoe antoko politika mitsangana ianao mbola aty amin'ny azo lazainao hoe premier tour ohatra dia efa tsy manolotra candidat ianao inona zany ny tanjaka le antoko ohatra ny mampametra-panontaniana ihany ka zay koa ny mampalahelo mbintsogana evson ny etsika eto zany tokony mba misy ary rehefa nangataka an'io foana ny fiarahamonim-pirenena nandritra ny vanim-potoana lava hoe ndao ferana le financement le famatsiam-bola eo amin'ny fampelezan-kevitra financement na campagne électorale zany fa ny zavatra mampalahelo eto amintsika dia ny manam-bola ny tena manjaka manam-bola tena tonga dia
bahana ny sehatra eo amin'le fanaovana fampelezan-kevitra zany na eo amin'ny sehatra politika amin'ny ankapeny hany ka tapona ho azy zany raha vao tsy manambola ianao amin'ny antoko politika dia izay no mahatonga le hoe ka tsy afaka hiatrika mihitsy le antoko politika hafa ka andatsaka candidat raha vao tsy manana ny moyen na ny ny enti-manana mitovy amin'le antoko matanjaka rahapoly za tsy miteny antoko vaveny le antoko vavety manko ohatrany hoe idéologiquement matanjaka atsika nge mahita fa ny TGV zany tsy matanjaka raha idéologique tsy fantatsika nanaraka n'Andriamatoa Andrajoelina zany dia nanaraka n'Andriamatoa Andrajoelina fa antanio amin'ireo mpiambana ny TGV reo nge gauche reo sa droite matanjaka raha potikevitra ve reo tsy fantany zany zao ary izy mbola gidragidra teny amin'ny CCI teny amin'ny Futura Business Park teny Andranomena hoe zay mifidy an'ny général ka mivitala nefa maninona ny Edgar Razafin-Dravà no mivoaka vao naturenao tsisy nahita le urne moa tena marina fa de hoe bon Edgar Razafin-Dravà fotsiny lany zany hoe tsy matanjaka raha potikevitra fa matanjaka raha bola de normal be le antoko tsy tena manana an'izay satria tsy ao anaty fitondrana matetika nge no anaty fitondrana matanjaka mihitsy ao anaty fitondrana satria tsy ao anaty fitondrana de normal be raha ohatra ka tsy afaka loatra mbintsy ao anaty fitondrana manaraka an'le rythme mialatsiny amin'le fiteny manaraka an'le rythme an'le antoko politika manambola de lasa voatery tsy maintsy manohana candidat satria tsy manana le ento manana mampalelo anie zava misy ao anatin'ny antoko leader fanily ny adevitra zay mitranga ao e saika nisy candidat ane ohatra zany ny filoha national ny Jean-Marc Sarakoto Mamonjy sy ny secrétaire général vice-président voalohany Toto Alphonse zay seke mba ilatsaka fa jerevanao moyen opelatananao ke anao nambola manana 1 milliard azy anao ny sasany 20 milliard tsy possible mihitsy azo eritreretina mihitsy ny atrika fifidianana amin'ny alalan'izany tsy fitovizany herijika sy ny enti-manana izany ary zay ihany koa tena tokony mba halamina ao anatin'io code électoral io satria manjary lasa zay be vola lany fa tsy le hevitra no mipasy fa le be vola fotsiny lany dia manahirana be no mitazana azy vao malinomaly zao efa miresaka an'izay ihany sika nisy fanambarana ataon'ny mpikambana amin'ny avis sasany nefa mpikambana ao anatin'ny gouvernement zany hoe aperinasy ianao no miresaka ny amin'ny hoe zay anohana candidat tahaka an'izao fomba fihetsika tahaka an'izany ahoana ny fomba fijerinao azy ka sada lakonika ositsika amin'ny teny vahiny zany hoe sadasada lay lalàna amin'ny fifidianatsika mametraka eo anatin'ny 2 volana melohan'ny fifidianana no mametra pelana tsy maintsy mametra pelana 2 volana melohan'ny fifidianana zay ho candidat zay candidat fa tsy hoe ny mpanohana nefa ny zavatra misy zany dia raha tsika rehetra mahita fa ohatra zao ministre dia efa mandeha manao propagande ny mpikambana ao anatin'ny CT sy ny CST dia mandeha manao propagande misy tokoa aloha le atao hoe fonctionnaire d'autorité zay napetraka lalàna hoe tsy mahazo manao propagande sy ny tariny fa ny mampalahelo ihany koa dia hoe ohatra zao hitako tao anatin'ny gazety zay hoe Andriamatoa Andrajoelina hono zany zao mahazo manao propagande satria tsy latsaka hovidiana tsy mety zany tsy mety zany fa tsy mampitovy an'le herijika ary io ny tiako apetraka Mitsoa 900 vetivety Mitsoa 900 vetivety za tsy pro Ravalomanana mihitsy ary apetrako mihitsy zay na tinona sy tiany zanaka tata za satria premièrement aloha zahako voalohany aloha zahako aty amin'ny eran-kaviny misy azy zany raha ohatra hoe tendance politique any mety jerevana za zany socialiste ary Marc Ravalomanana fatatsika efa ultra libéral tena tary amin'ny farany kavanana angamba no filazantsika an'izany zany hoe na ny frena politique fotsiny fa tsy itovizako amin'ny Andriamatoa Ravalomanana fa za koa tsy mety tamiko ny fomba nitantana ny firenena nandritra ny 7 taona teo ary tsy nahino marina fa hoe ratsy lavitra ny Andriamatoa Andrajoelina fa tsy hoe ratsy ny Andrajoelina dia tokony ho tiany Marc Ravalomanana indray ary zay mba tiako apetraka vetivety no anaty fony teny manararoatra ihany miteny an'izay hoe sika rehetra sasany te ametraka hoe tsara raha mahay misokatra mahaso amin'izay mahaso ara-politika ny teneniko zany le vahoaka malagasy na le mpifidy rehefa avy eo fa so dia anao fahadisoana indray na hoe anao erreur indray tsika hoe tena satria moa zany tsika malagasy manko ny dia ohatran'izay manao ririndasa tsy tsaroana kely izay tsika ary mora manadiny foy le mémoire collective tsy dia tadiditsika ntsony hoe mafy koa niny ny ainana tamin'ny Marc Ravalomanana fa adinidinitsika malagasy satria ozy tsika malagasy hoe tena mafy ny ainana tamin'ity Andry Rajoelina ary marina loatra aloha zany kosa tena mafy ny zava-misy ny ainana tamin'ity fitondrana Andry Rajoelina ity fa zany tsy midika hoe lasa tsara sy volamena daholo indray tamin'ny Marc Ravalomanana zay mahagaga amin'le fomba fijery hafa teo aloha fa ohatrany hoe Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina moa no tena mpitahaina zany zay ny zavatra tiako apetraka ka ny tiako ino moa ivalaparana ao anatin'izay tsy ivalaparana tiako hazavaina ao anatin'izay resantsika izay Mitsoa 900 dia hoe
le mpitondra ministra na mpikambaro anaty gouvernement kosa na dia ataontsika aza hoe amin'ny anarany éthique politique fotsiny ihany dia tsy tokony kosa manararoatra manao abus an'ilay toerana maministra azy anaovany propagande satria mbola mampisy le fitanilana ihany zay tsy mampitovy ny herintsika ihany zay tsy mampitovy ny égalité des chances ihany tsy mametraka ny égalité des chances ihany zay ho an'ireo candidat za zao ohatra ministra manohana ny candidat ny mety mbola misy voatongotra andao mba tononoko indray ohatra hoe manohana ny candidat afitra ho amin'ny firenena ohatra nefa za ministra dia miabuse an'le position koa zany manararoatra zany an'ilay toerana maministra anaovako propagande dia mamory ministra ianao ny tonga any dia rehefa any amin'ny faritany any ianao dia mamory autorité locale mamory mpitondra fanjakana tsy afaka anda mihitsy le mpitondra fanjakana any an-toerana dia firio ny vahoaka aza-pianarina ny mpianatra hoe ny avitra ho amin'ny firenena moa mety tsy anana an'izay droit zay fa fomba fiteny tenentsika satria le mpitondra fanjakana ny tena mbahan-toerana amin'izay satria ho tonga le candidat ny toanan'ity ministra ity dia lasa ampiasaina zany le fitaovam-panjakana io no manahirana ary zay no mba nitsezatseza tsy atra ihany mariako hitako fa marina fa hoe kely nefa symbolika kosa ny fihetsika ajo andreny anarivelo hoe tonga teo amin'ny HCC izy teo amin'ny HCC fitsarana vombalalam-pandreniny izy tamin'ny nanolotra ny nametraka ny candidature tamin'ny fahavalon'ny volana avrily dia fiarany manokana netiny fa tsy ny fiara ma prime ministre lefitra azy satria nambara hoe mba hanehoany zany hoe tsy mampiasa ilay fitaovam-panjakana izy mendrika be zao zay fihetsika zay dia tokony tohizany fa taorinan'izay indray ohatra ny lasa nitokana zavatra amin'ny mampitondra fanjakana azy indray ajo andriana anarivelo dia nanaraka azy nefa le comité de soutien électoralany zany zao dia efa manahirana no mitazana azy zany andraikitry ny senita daholo fa za koa tena mahita mihitsy hoe ny société civile tsy tokony mangina any amina tombontsoany foana vao miteny fa tranga-javatra takan'izao zao tokony mba hanaovana interpellation tokony mba hitenenana ary zay ne mampalahelo hoe tsika mpanao gazety tsy manao an'izay interpellation zay ny antony nakefa manohana candidat daholo ny mpanao gazety amin'izao fotoana izao arakaraka ny organe de presse misy azy dia société civile tsy manao an'izay dia mpanao politika moa mazava ho azy azany tenaina anao an'izany dikan'izay zany tsika vahoaka malagasy le mpitazana olon-tsotra foana no vo satria tsy mba misy manentana tsy mba misy mampianatra tsy mba misy manoro sy manazava ny trangan-javatra tahaka an'izany fa tokony mametra-pelany na dia noho ny etsiky politika fotsiny ihany azy fa rehefa mbola tsy hametra-pelany ianao fa hanajan'le hoe roa volana ny teneny lalàna dia aza manao propagande ianao ary aza miteny hoe zay manohana ny anana manohana ny anana raha mbola ministra na mbola fonctionnaire d'autorité